mikasika an'izay famaranana ny fotoam-piasany ny antenimeron-olona amin'izao fotoana izao zay a aiza ho aiza zany itsiko mihitsy rehefa antanina fa mangoronentana zany ve amin'izao fotoana izao aiza ny inona ny dingana atao inona mbola asa ie misaotra ny nareo namana amin'ny RTV dia mbola mamerina fampiarabana amin'izao taona vaovao dia avitsika izao hososy tsara ny ty taona vaovao ity aiza ho aiza zay efa voalazako foana fa tsy kisendrasendra io nykorotanina le izy moa tao anatin'ny fotoana roa taona zay ravany natao daholo ny ataoko hoe izay tena fampitahorana ve zany fanenjehana ve zany sy ny sisa kanefa dia tojony farany amin'izao fotoana izao satria mandat io zany hoe raha mandat zany tapitra ny mandat dia fa manomana an'izany raha araka ny teninao zay dia fa aprinina ny entana satria zay ny faritry ny lalàna eo amin'ilay fitantanana le androm-panjakana mihitsy mantsy tiako antanina ihany koa hoe amin'izao ve zany moa zany efa tsy mikitika ny atoko hoe teti-bolam-panjakana raiky amin'ny roapolo sy roa arivo tsy sena tsy misy na ny anona re tsy misokatra zao zany dia tena atao hoe maina fa maina moa fa ela be fa tsy misy ka tsy misy teti-bolam-panjakana vaovao zany ato fa dia zay ambonambony kely nomanina kely tamin'ny farany taona teo zay no entina anatin'ny safo andro angamba sisa raha be indrindra na mihoatra kely dia miditra ireo misy olo-toerana mialatsiny hoe hiditra kely amin'izay resaka le fonctionnement sy ny administration zay mihitsy zahay fa tsy manao signature ntsony ve zany le mbola anatin'ny lalàna mihitsy aloha raha zao zany mila mila ny hoe siniany ny ao amin'ny sénat dia tsy maintsy riverakoty vao manao azy mandrapatonga le session extraordinaire mametraka ny sénateur vaovao amin'ny lakamisy zao ianao proclamation ny ACC dia ameno ny président le tendreny dia ny talata faharoa manaraka an'izay no tokony ho tonga le session extraordinaire deuxième mardi à compter ny feno la izy zay zany mijery koa hoe raha amty farany herinaritra ty zany ny président mameno an'le izy dia mandeha ny talata 12 dia talata 19 mandeha session voalohany ato alokelin'izay zany hoe fanajana aloha le zavatra akapobeny ny atao ato fa tsy hoe andeha zay ko moa tsy en session fa mbola ampivory kely permanent zao aloha ifampiresaka an'izay zavatra rehetra farany eo dia hitanareo koa fa mamita zao ny sénateur ato mamita an'ilay resaka commission d'enquête anatin'ny ara-dalàna mihitsy zany ny mpanadroady moa raha ny mpanadroady ne dia efa tamin'ny 19 janvier 2019 dia tokony tsisy tsony zay rehetrarehetra raha sitraponiny sasany fa lalàna moa ny raha antsika raha lalàna zany dia zay hiditra aloha am'izay moa satria fa mba misy tonga ato mandalondalo ato reo sénateur officieusement lany reo dia manaitra anahy fotsiny hoe tonga taony ranona nijerijery birao anazy moa zany fa o zay lalàna ihany raha antsika za manokana zany dia manomana isy moa ny passation arakaraka ilay miditra io ifananaporofana zany zay tamin'ny fiainana fa tsy olana anay zany raha mieritreritra mosy fa tsy ilainy zany fa tonga izy dia hiditra am'izao fotsiny fa zay rehefa mandeha dia mandeha mangina any tsy asiana olana koa tsy asiko olana mihitsy zany hoe fandaniko andriamatoa rivirakoty vao no passation ivoaka madio ve foloana antenemeran'olona am'izao fotoana tena zay mihitsy raha azo atao hoe tsisy pentina dia isy pentina ihany aloha satria ny tena moa enjehan'ny olona ve tsy tolo jerevany an'izay pentina rehetrarehetra ao fa raha milafin'ny fitantanana ny tato tsisy ny afa-po fa afaka mihitsy mijery mazava za zao dia efa namianina mihitsy hoe indrindra amin'ny resaka comptabilité matière satria betsaka ny zavatra fitaovana tsy ampy tato dia efa nasaiko mihitsy ohatra meko anareo hoe affiché isaky ny braon'ny olona membre brao permanent zay nanana brao tato ohatrany amin'ny président ny sénat hoe reto ny entan'ny sénateur satria reto ny entany atao amin'ny sénat satria misy an'ny an'olona le izy misy sezany misy ventilateurany tsy an'izany tato mba tsy olazainy any ivelany mijery tsy olazainareo mpanao gazety hoe namoaka entana tao ohatra zany zay zany mba izahana fitantanana misy zavatra hafa no nandaniana vola ihany tokoa tato zay tsy ho anatin'ilay fambanitsaina hoe andeha andravandrava zavatra zany fa zay zavatra an'le sénateur manokana no fa nolazaiko hoe ataoko ny comptabilité izy kila zany zany fa
pitsopitsony zany hoe fa miomana mihitsy zay ny dossier rehetrarehetra moa dia efa vonona ny avy tamin'ny secrétaire général zay tsy ho aiza izy fa eo ihany solon'ny olona moa izy dia solon'ny olona fa izy ny tena manomana ny dossier omena an'izay misolo. Raha somary iverina kely ny fanontaniana sy hoe rafitinina inona zany mety hoe asa farapara no ataony ny antenimiran-dolona tarina Andriamatoa Rivo Rakotovao amin'izao fotoana izao. Marina ny commission d'enquête ny sénateur ato anatin'izany misy tena anankefatra izy vita daholo ve ny efatra tsy fantatro roa na telo na roa dia ho pasena ny ambao dia alefanay zany zao le rapport any amin'ny ministère de justice satria zay no lalàna misy fampahafantarana iantso mpanao gazety iantso ny olona zay tretina atsonany zany ilazana an'le tatitra anisan'ny asa lehibe zay misy ohatr'izao tamin'ny voadoboka zao ny taona ny fisolotoeran'ny intendant de palais Maramila dia mbola manao sini satria za mbola président ny sénat dia zay zavatra mbola ampandehanana raharaha dia atao daholo no tonga amin'ny farany fa ohatra hoe zay tsy hanao engagement hoe engagement zavatra anatin'ny herintaona tsy hanao. Ny tena hoe famaranana sy ny fivoahana atao anatin'ny lapa amin'izay fin de mandat zay hoe isy ny lanonana miavaka sa mety anao? Zay rehefa teniko anareo teo tsy miankina aminay mandeha io fa miankina amin'ny izay hiditra mieritreritra izy fa tsy ilainy zany dia tsy sarotiny amin'izany zany tsy voatery ho fety akory fa fifanajany zany fa raha mieritreritra moa ny olona hoe nareo dana tonga dia mandeha nareo tsisy ilana nareo raha zay ngamba ny hitsy an'le izy tsy mametraka olana amin'izany fa any koa sotoavina républicaine dia tokony atao hitan'ny vahoaka famindratoerana satria lehibe ny institution ty resahany ty tokony fantatry ny olona zany hoe tapitra zany mandahany retsy dia miditra ny mandaha vaovao dia aloha zany fantatry ny olona ka ino averina mandeha tsy miankina amin'izay tsy miankina amin'ny Rakotovao io fa miankina amin'ny toe-tsain'ny olona zay andray ny fitondrana sy zay baiko azy dia anaziny fa za manokana dia miteny an'izay mihitsy androany hoe mirandrambony dia efa manomboka tsy dia mandray inona eo zay fa mamita an'izay dia miankina amin'izay olona hiditra eo no ampiantso anay moa izy ao no passation dia tonga zay raha ohatra izy hoe meonesg daholo ny dossier fa raisinay ao amin'ny eo dia apetraka ay mazava tsara ao aminay izy. Fanontaniako farany Andriamatoa Rivo Rakotovao anahoana eo amin'ny sehatry ny politika zany aorian'izao fitantanana ny antenimira lehibe natoko politika ary mbola tsy mitsoka andarana mihitsy zany hoe iainana zany zao hoe tena tsy mpitondra ntsony no tena mety misy fiovany ve zany ahoana ny fijerin'ny olona eo zany moa zay hoe kiondalina lehibe anankiray indray satria zay zany ny HVM raha ny HVM ny resahana no miala tanteraka anatin'ny fahefam-panjakana fa miverina mampantoko politika azy any amin'ny fanoherana satria zay no misy azy hatramin'izao dia ezaka lehibe zany zay ny milazaiko foana hoe zay dia ezaka hampisy ny fiarahamonina mirindra anatin'ny antoko andrisika ny olona hijoro anana faharetana anana fandavatena sy atao ohatra ny hijoro ao anatin'ny zay sotoavina républicaine zay ary hitanjona ny toko hoe ny tanjona raha politika dia ny iverenana amin'ny fahefana atao tanjona zany fa ny asa ataonao ihany koa no atongavanao na tsy atongavanao amin'izany tanjona apetraka zany dia zay zany ny asa ho atao zay ao amin'ny mafimampanao politika zay no lazaiko hoe olona zany no lehibe ny antoko HVM ny filompanorona ngiara-jonal mampianina filompanorona izy fizy mbola tsy ao anatin'ilay rafitra mampandeha andavanandro an'ilay rafitra mety mifamindry zany rehefa tonga mety zavatra azo tsy mifamindry fa mifameno zany anatin'ny fiainany antoko dia zay no ezahana fa aveo ray mandeha kiondalana lehibe indray io satria ny atsika ny resaka politika mafimafy rehefa tsy anatin'ny fitondrana ianao sady anan'le mpitondra ianao raha antsika mahita amin'izao fotoana izao no tsy manana tambony be omenany olona ianao inona ny rahany aminao
ny rahany aminao zany dia ny olona resy lahatra tamin'ny fijoroana zay natao hatramin'izay resy lahatra amin'izay tanjona mbola tratrarina ary resy lahatra amin'izay olona ao anatiny. Zay ny antenaiko fa hitomba nisy eny an-dalana eny zany hiverina ireo lasa hiverina ao anatin'izany atokona lehibe atsika na lehibe anay zay na raha-politika mbola zaza ane zay raha politika e azo ve mandresahana fitotoana latsaka kely tsy mbola manana ireny 5 taona na 3 taona mampatoko azy ka dingana daholo nisy faharesena lehibe zany mavesatra zany fa ho raisina ho fanohitra zany ho aniny ho avy fa raha ny faharesenao androany na ho maly no ho tany isainao foana tsy hoentinao mivoatra dia tena zay anao vo tena rezy amiko zay anao vo tena rezy fa raha ny faharesenao no ataonao dingana anankiray ampiakatra anao amin'ny avoavo kokoa zay ny atao tanjona.